Halleloja, miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika miaraka eto indray androany no ny fofinaina nomeny atsika dia raintsika hatrany an-tranon'Andriamanitra atsika io ny amin'ny famindram-pony izay nomeny atsika androany. Tena mino aho fa nanomboka herinandro tsara ianao tamin'ny ary androany indray mbola toezintsika izany amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Mbola misaotra an'Andriamanitra ny tenako amin'izany tombosoa omeny aho anatin'ity herinandro ity ihany koa mbola hiaraka etontsika androany. Tena hoe tombosoa avy amin'Andriamanitra izany ary tsy adino foana misaotra amin'ny mpanompony satria tombosoa ihany koa nomeny aho afaka miaraka amintsika eto. Ary ity herinandro vaovao hatrany mbola tsy tapitra ny volana Jolay dia mbola tohizintsika ny lohateny manao hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Misy teny izay nomanin'Andriamanitra ho antsika sy ianao hanatsarany ny fiainantsika sy ianao. Dia androany nomen'Andriamanitra mba diniantsika sy ianao ny momba ny famelana. Fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famelana, amin'ny alalan'ny le pardon. Dia jerevantsika ny tenin'Andriamanitra voalohany hitantsika ao anatin'ny Isaia 51:1-2 fantatry ntsika sy ianao loatra izany teny izany. Isaia 59:1-2 Isaia 7:5 andiny voalohany sy ny faharoa. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaina izy. Ataontsika amenina foana ny tenin'Andriamanitra na dia mikorige atsika ary ilay teny tena amenina. Ny fahasoavana ho antsika sy ianao izany mandrean'izany teny izany androany mba hahafahantsika manamboatra, mba hahafahantsika manatsara ny fiainantsika, ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra. Hitantsika eto ny tenin'Andriamanitra milaza tsara hoe ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia ny fahotana. Tena hoe mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika zany ary tena tsy mihaino vavantsika izy. Donc inona tokony ataontsika? Mila mandeha amin'Andriamanitra, mila manetry teny, mila mifona, mila mangataka famelahana avy amin'Andriamanitra. Isika eto diso raha mihevitra hoe mety foana nataontsika, hoe mety daholo ny zavatra nataontsika. Ny hevitrantsika tsy hevitry n'Andriamanitra, fomba fijerintsika tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Tsaroa fa ny olombelona mijery ny ivelany fa Andriamanitra mijery amin'ny fo. Mandinika amin'ny fo tsara mihitsy n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika ary tsy misy afaka hafenitsika amin'Andriamanitra izany. Fa rehefa isika indray mandeha mifona aminazy, fantatrao ny zavatra tsy mety nataonao dia mifona, tena mifona. Ary ihany koa rehefa mifona dia mifona ihany koa amin'ny zavatra nataontsika izay tsy fantatritsika fa fahotana. Izany hoe fahotana nini atao sy ny fahotana tsy nini atao. Mila foantsika mangataka famelahana mba tsy hisy hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Raha vao misy ny fahotana dia manalavitra antsika amin'Andriamanitra zany fa tsy manakaiky antsika amin'Andriamanitra. Ahozy ny teny hoe ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaina izy. Ka na inona vavaka nataontsika raha mbola misy ny fahotana, raha vao tsy mangataka famelahana avy amin'Andriamanitra, raha vao tsy mangataka ny ran'i Jesosy Kristy anadio antsika dia manalavitra antsika amin'Andriamanitra izany. Tsy miaina antsika izy, amiafina antsika ny tavany. Zany momba antsika sy Andriamanitra.
ary mila ihany koa isika sy ianao mamela olona. Tsy hoe isika mangataka famelana avy amin'Andriamanitra fa tsy mamela olona, tsy mety zany. Jesosy Kristy tena ohatra lehibe ao anatin'izany. Tadidintsika hoe tamin'ny Jesosy Kristy maty tao ambonina croix, sakrifisy lehibe natao ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsy hoe tamin'izany fotoana zany fotsiny fa ho antsika sy ianao izay mbola tsy niteraka, ho antsika sy ianao eto amin'izao fotoana izao, zany rano natsany Jesosy Kristy tambony hazon'ny Kalvari zany mbola miteny amin'izao fotoana izao ho an'ny olona tsirairay avy izay manatona anazy. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe rano Jesosy Kristy mbola miteny mihoatra lavitra noho ny ranon'ny Abel. Zany hoe misy heriny rano Jesosy Kristy. Amen. Amarin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny rany. Dia tadidio Jesosy Kristy tao ambonina croix, mandatsaka ny rano ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia tao an'ny ilany, tao an'ny akavanany sy ny akavia, nisy ahoana moa fiteny zany hoe misy bandit, teny français, fa tsy tadidiko ny teny gasy an'ilay izy. Samy nanao tsy mety daholo izy reo. Dia ray ao anatiny teny. Izy andray mbola manesoeso an Jesosy. Dia manina ozy Jesosy hoe ray ao mamela azy fa tsy fantany atony. Mamela azy. Efa mafy manjoan'i Jesosy Kristy io ambonina croix. Manesoeso anazy ny olona. Dia mbola zany fony hoe ray ao mamela azy fa tsy fantany atony. Ary iza moa izay tsika sy ianao amin'izao fotoana izao. Vao misy zavatra kely ny ataon'ny olona dia tena tsy mety mamely. Iny kosa aloha tsy vitako. Iny kosa aloha tena trône nataony. Tena tsy vitako mamela. Fa zao le izy maika ianao tsy mamely an'ireo olo ireo maika tsy hitovy amin'Andriamanitra isika. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra noforonon'Andriamanitra isika sy ianao mba hitovy amintsika, noforonona tahaka antsika. Donc zay ataony Jesosy, zay ataony dadantsika dia tokony zany no ataontsika mba hahafahantsika manakaiky amin'Andriamanitra. Raha tsy mamela isika dia tsy isika ihany no gadra. Le olona mety nanao tsy mety tamintsika nandeha mifona tamin'Andriamanitra voavela ny eliny, fa isika sy ianao mbola mitazona an'izany sanatria. Dia rehefa mitazona an'izany tsika araka ny tenin'Andriamanitra izay mivakintsika. Ary mbola vakiko indray amin'izao fotoana izao amin'ny version hafa Matthieu 4:9. Matthieu 4:9 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy 4:40. Matthieu 4:9 4:40. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha mamela ny fadison'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fadison'ny olona ianareo dia tsy amela ny fadisonnareo ny rainareo. Hitantsika? Raha isika tsy mamela ny namantsika raha nanao tsy mety tamintsika dia tsy voavela koa isika. Tsy voavelan'Andriamanitra ny helika antsika ihany koa. Fa tsy hoe andeha angataka famelana avy amin'Andriamanitra nefa tsy avelako io olo io. Tsy mahazo famelana isika. Ary mivavaka ataontsika sy fangatany ataontsika tsy tonga amin'Andriamanitra koa. Tsy mandray izy miafina amintsika ny tavany. Dia rehefa miafina amintsika ny tavany dia lasa manalavitra azy sika. Izy eo foana fa ny fahotantsika manalavitra azy. Dia nefa isika mieritreritra ao anatin'ity volana ity mba hanatsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ilay hoe mifandraisana akaiky. Donc mba ho misy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia mila foana isika mangataka famelana avy amin'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mety ataontsika, ary ihany koa isika mila mamela fadison'ny olona ihany koa. Teny anankiray farany tiako vakiko aminao hitantsika ao anatin'ny Efesiana 4:2-3. Efesiana 4:2-3. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary oka samy alemy fanahy amin'ny namana avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Aveko izany teny izany.
Efesianina 4:4-5 ary oka samy ale mifanahy amin'ny namana avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Mino fa tena nakasika antsika rehetra zao teny zao mino fa samy te anakaiky an'Andriamanitra isika ka na inona zavatra blessure na inona zavatra ratsy zavatra nataony olona nandratra anao de mila ianao mamela anazy mba ho voavely ianao. Amizay zay rehetrarehetra hoentinao anatrehan'ny Tompo fangatana ny fifonana de andreanao Andriamanitra ary amaly atsika sianao izy. Amen. Do tsika sianao ary vavaka. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola misaotra anao zay Tompo amin'ny fotoana zay omenao anay anio amin'izao alatsinaina izao ahafahanay mifandray aminao ho an'ity alatsinaina ity indrindra ray eo amin'ny zavatra rehetrarehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Dada tena te hisaotra anao zay indrindra amin'ny alalan'ny famelana Tompo ianao namelanay amin'ny fadisoa be da be zay nataonay. Maro ny zavatra tsy mety nataonay, mety misy ny eo mahamenatra, mety misy eo tsy te hitantaran'izany amin'ny olona koa izay fa ianao mahalala an'izany rehetrarehetra zany fa rehefa tonga aminao zay mangataka famelany de mamelanay. Ianao misaotra anao fitiavanao anay, misaotra anao famindraponao anay. Dada tena misaotra anao amin'ny fonay manontolo izay. Tena hoe Andriamanitra tsara ianao tsy tianao ho very izay fa Andriamanitra be famindrapo. Tsara ianao Dada sady mpanao tsara ihany koa. Isanandro zay miantso anao, isanandro zay mifona aminao de voavela ny helokay amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy ka tena misaotra anao zay. Tena hoe manana anao zay ray be fitiavana izay. Amin'izao fotoan'izao ihany koa Dada mivavaka izay mangataka Tompo mba ho kasinao izay tsirairay avy eto, mba omenao fo izay mba hahafahanay mamela olona na inona zavatra tsy mety nataony taminay. Kasio koa Tompo ny sainay mba hi-comprendre an'le hoe rehefa tsy mamela olona izay de zay lasa prisonnier, zay mihitsy no lasa gadra, mampigadra amin'ny fiainanay, mampisy blocage amin'ny fiainanay. Kasio izay Dada amin'ny fahaizanao arodany daholo ny forteresse rehetra amin'ny sainay izay mahatonga anay tsy mety mamela olona Tompo. Oka ny fitiavanao Dada ny toetra ao anatinay, oka ny fomba fataonao Dada tena hoe mikasika amin'ny fiainanay satria ozy ny tenao manao hoe andeo isika anamboatra olona tahaka atsika. Mino fa ao anatin'izany tsy hoe endrika fotsiny fa toe-po, toe-panahy ihany koa, toe-batana ihany koa. Oka hoe Dada tena hoe tahaka ny heverinao anay hatramin'ny de oka zany mihitsy ny ainanay amin'izao fotoan'izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra anao zany Dada, tena misaotra anao amin'ny teny izay nomenao anay androany. Mino aho Dada fa maro ny olona no ahafahanao ao anatin'izany ary vao vita izany Tompo andre amin'ny vavaka an'izy rao ianao ary tena hiseho ny fahagagana, tena hiseho Tompo ny fahatsaranao amin'ny fiainana satria hanomboka andre ny vavaka ianao. Misaotra anao Dada, voninahitra dia averinay aminao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao isaorana manokana ianao zay manaraka ny fotoam-bavaka isanandro ho tahinin'Andriamanitra manokana ianao, ho tahinin'Andriamanitra ihany koa ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ientiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lavy ianao. Amen. Tahinin'Andriamanitra ary rapitso andray isika iona eto ho voninahitrin'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra.